Ivavakantsika ary ny amin'ny fanatitra sy ny ampahavoly-karena sy ireo fanatitra maro samihafa izay atolotrintsika ho an'Andriamanitra. Jehovah ray io Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Atolotra ianao ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Misaotra ray eo ny tantananao ny fiainanay indray nandritra ny herinandro iny. Ka na dia teo aza ny loza sy ny ratsy rehetra tao ny lohan'ny fiainanay. Dia navilinao lalana izay ka tsy nahita izany. Ary raha tojo izany dia tsisy nakitika anay na dia kely akory ny azaka dia mbola afaka miarika ity sabata ity. Nitondra ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay satria nomenao hery sy tanjaka sy fahasalamana. Koa dia raiso izany mba ho antra-kasitrana amin'ny seza fiandrananao. Ary ho tanterahanao hatrany ny teny fikasanao izay manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra ny trako fitahiana fianambiampy ianareo. Raha mitondra ny fanatitra sy ny fahafolo-karena ianareo. Ary dia asiako teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatrareo dia avanimbony voalobokareo. Fitadiavanay, ny varotra ataonay, ny asa tananay, fambolena sy ny fiompianay, ny asa fitaterana izay ataonay, ny asa birao, na asa tena, na inona asa ataonay. Dia ho asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny fidiram-bolanay. Ka na dia ny tsy miasa ary dia omenao fidiram-bola. Ary dia hositraninao ny marary rehetra ihany koa. Fa ny fitahianao dia hirotsaka amin'izao voaka zao na andro na alina. Dia tahio ary ny voakanao izay mbola tsy matoky, izay mbola tsy marina, izay tsy mba nahazo fitahiana, ka tsy mbola nitondra izany satria inona moa no hoentinay Tompo raha tsy nambininao sy nitahianao zay. Ka mba ho tahianao zay amin'ity volana ho avy ity. Ary dia hitafitafy ny fanambinana ho an'ny voakanao. Ka dia hitondra amin'ny mpifaliana indray izay voninahitry ny anaranao. Dia mitanena ary Jehovah mivaky tenin'ny soratra masina izay novakina tao fa mihaino indray ny fiangonana. Ny anaran'i Jesosy maty. Ny levona nitsangana araka ny soratra masina angatana izany vavaka izany. Ho azy ny dera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluia. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Faly miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra. Eto Momarina indray tsika androany manapitra ny volana Avril 20 sabata 20 ny volana Avril taona 2022. Hiditra amin'ny volana May indray manomboka amin'iny herinandro iny. Ny volana May moa zany dia volana manokana ihany amin'ny fiainan'ny pasteur. Satria sady anniversaire naterahana ny volana May, mbola anniversaire ny fanambadianao koa. Tambatra ao zany. Mbola misy zanaka koa teraka volana May koa. Ho avy amin'io volana amin'ity volana May ity satria efa 3 andro sisa sa 2 andro. Dia higadona ny volana May ary ny tenin'ny faneva amin'ny volana May raha vakina ato dia manao hoe fahazavana magaga no omen'ny Tompo anao. Ohatra ny maivana be zany amenina zany. Isy fahazavana magaga omen'ny Tompo antsika zany amin'ity volana May ity. Fa amenina mafy dia ataovy halleluia mafy. Dia samy manontany teny hoe inona re zany mba ho ahy amin'izany? Inona ary no azoko amin'izany? Dia na ino anao na tsy ino dia efa izay no avy amin'ity volana May ity zany. Fahazavana magaga no omen'ny Tompo anao. Ho anao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny zanakao, ho an'ny asa mandraranao, ho an'ny fitadiavanao, ary ho an'ny firenentsika malagasy. Ataovy halleluia mafy dia mafy. Isy fahagagana magaga. Satria tapitra ny volana Avril le lazainy hoe aza matahotra fa Jehovah nazavanao. Tapitra izy ity hiditra amin'ny volana May tsika dia isy fahagagana mahagaga omen'ny Tompo anao. Ho an'ity firenentsika malagasy ity ny tena tian'izany resahana sy ny vahoaka ao aminy keo. Halleluia! Amen! Ie, ty volana Avril ty moa zany
tapitra efa miditra ny volana me aza matahotra ozy izy fa Jehova nazavanao dia niafatra nomena tato afatra mampatahotra daholy tamin'ity volana mety tena afatra mampatahotra niainga tany amin'ny Daniel toko 5 mene tekela opare sina afatra nampatahotra zany ahoana ny lazana an'izany fa nasaina ny tenenina mene voisa ny fanjakanao ka tapitra amin'izao tekela nolanjaina ianao ka indro fa maiva ndanja oparesina zarazaraina ny fanjakanao ka omena ny medianina sy ny persiana tsy hanazavana izany tsontsika efa fantaritsika ny tiany zany ho resaina taorinan'izay mibeba mafy ry fiangonana ry firenena malagasy ary mifankatiava ianareo fa tamin'ny heriny teo dia mbola mitovy ihany le aza matahotra fa Jehova nazavanao Jeremia toko 5 vereny kely vetivety eny Jeremia toko 5 fa tamin'ny heriny teo zay dia tany fianara-tsoa-tany nampisehoan'Andriamanitra ny zavatra nitranga taty an-tanan-dehibe taty tamin'ity Jeremia toko 5 ity ny andinin'ny 2 ambarahonareo eny torio any amin'ny firenena ary manangana faneva torio fa aza fenina ataovy hoe ny ambany be zany ataovy hoe ataovy hoe ataovy hoe tsy hanazava lavabe an'izany intsony itsika fa dinganitsika amin'ny 770 lay teny Jeremia toko 770 ary indro toy ny fiakatry ny liona avy ao amin'ny kiritraly eny amoron'ny Jordanina no iakarany any ho any amin'ny misy ahitra mateza nefa ampandosiriko tampoka hiala ho aminy izy ary izay olona anankiray voafidy no tendreko hanapaka azy ataovy mafy ny amena fa iza no taka ary iza no ifandahatra amiko i Jehova ary iza no mpiandry ondry mahajanona eo anatrehako zany ny afatra nomenantsika tamin'iny sabata 3 ny fanesisesiny fa rehefa ny voambara tamin'ny sabata 1 ny avril teo hoe torio fa azafenina ambarao eny amin'ny tontolo eny torio any amin'ny firenena manangana faneva atao hoe afaka Babilôna dia mitohy amin'ity androany ity rehefa afaka Babilôna dia inona ny zavatra hitranga inona ny zavatra hitranga tantara faharoa toko 7 dia jerefa mitohy io tantara io tantara faharoa toko 7 ny voalohany sy ny manaraka ny lohateny dia hoe ny andohany nanjakany asa sy nandravany fomba mpivavahana tsy marina ary nandresen'ny Etiopiana le andininy voalohany dia hoe ary asa nanao izay tsara sy mahitsy eo mason'i Jehova Andriamanitra ny lohateny dia hoe ny andohany nanjakany asa dia jerevo le tantara ary nivoaka le soratra teny amin'ny rindrina hoe mene tekela oparesina rehefa avy mivoaka iny afatra iny dia hoe rava le fanjakana fa maivandanja ho zarazaraina dia rehefa vita zay afatra zay mifankatiava amin'izay ary nareo
aorinan'izany mifankatiava ianareo. Efa tafita zavatra zay fifankatiavana zay dia nampitaina amin'izay hoe ataovy hoe afaka Babilôna. Fa Jehovah efa hanendry ny olona zay efa notendreny. Dia tonga amin'ity famaranana ny volana ity tsika dia napetrany amin'izay le olona notendreny. Raha ny ato amin'ny soratra masina, asa na izy io. Fa iasa io notendreny io. Tendreny asa. Fa tena mifanaraka tsara zany. Izy hanendry ny olona fa voatendrany hoy Jehovah fa afaka Babilôna, isolo ny Babilôna, isolo tendreny ao. Dia rehefa nivoaka ilay anarany ho tendreny aty amin'ny mamarana ny volana avril, asa ny anarany ko. Mbola be da be ny manontany hoe izy ary io asa io. Asanao ko. Fa io izy io. Fa izy moa iasa. 3:20 amin'le lohateny eo io. Ny andohany nanjakany asa dia mitoy eo ny vaky teny. Ary Abia lasa nodomandry any amin'ny razany. Dia nalevina tao tanànan'i Davida izy. Ary asa zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny andro ny asa dia ny andro 10 taona ny tany. Mandaro zany 10 taona zany aloha. 5 taona indroa zany 10 taona izany. Zanak'izy asa, zanaky Abia. Da mbo jerevantsika kely ty Abia ty hoe mba ahoana moa ny tantaran'izy ity. Tantara faharoa toko 17. 1:20. Tantara faharoa toko 17. 1:20. Zao ny lazany an'ity Abia dadany asa ty. Ary Abia nitombo hery, ary nanambady 720 izy. Tsy mba zanaka ny anazy zany. Tsy mba 7 lahy sy 7 vavy. Nanambady 720 izy ka niteraka la 12 sy vavy 920. I Abia izy nitombo hery ary nanambady 720 izy ka niteraka la 12, 22 régions zany, sy vavy 920. Indray tsy hitako zay lazana ny vavy 920 iny. Inona ny 920 indray azo ilazana azy eto amintsika? La valonosy miveriny indroa io zany. Vavy 920. Nanambady 720. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao. Zanany Abia tamin'ny zary ity asa ty satria 720 ny vadiny. Ka tamin'ny vadiny fahafiry ary io le fahafiry tsary fa 720. Taovy devoir à la maison zay mainy valiny zay hoety makaty amiko fa mahazo 500 000. Hoe zany alalan'ny vadiny Abia ny terahany an'io asa io. Dia io zanan'io no nandimby andrainy. Fa io zanan'io asa ny anarany. Fa ina nataon'io zanan'io? Ary asa nanao zay tsara sy mahitsy eo mason'ny Jehovah Andriamanitra. Zany hoe ty zaza ty zany dia nanompo an'Andriamanitra ary nanao zay mahitsy rehefa tonga teo amin'ny fanjakany. Manana raitapo ray be da be izy zany na nabavy na nanadaha. Fa tamin'ireo zanaka maro be ny Abia ireo, zany hoe raha atao ny totalin'ny zanaky ny Abia zany niteraka zaza la 12 izy sy vavy 920. 730 zany ny zanany. Zany angamba dia ohatranao dia efa mety tsy fantany ngarainy intsony. Izy moa ny anarany ty anankiray ty? Izy ny anarany izy. Data ve tsy malala ny anarako e? Za Pauline. Ary ny lahy ty izy Paulin. Mety tena manahirana be mitadidy an'izany hoe iry anankiray iry. Fa dia zao tamin'io zaza be da be io anankiray ihany ny nandimby azy. Anankiray ihany ny nandimby azy. Fa tsy nasiany Jehovah resaka
na 20 na 15 na 4 ny vadiny tsy nasiany resaka zany fa de zao tamin'io zanany anankiray amin'io no nalainy andimby azy de asa no anarany de arao am'izay ary zany hoa le tantara voaka ny mene tekela ho paresina ravo Babilôna afaka ny tanàna izy efa nindry ny mpanjakany de mamarina ny volana avril atsika ny tendreny le mpanjaka izy ny anarany asa zay ny anarany tendreny de ny lohateny am'ty volana mety satria voatendry le mpanjaka asa ny anarany de izy hoe fahazavana mahagaga no omeny tompo anao satria voatendry le mpanjaka asa de fahazavana mahagaga no omeny tompo anao am'ty volaninona ty zany volana mety fa ho teraka am'ty lay zaza teraka volana me lay zaza magagana fahazavana mahagaga no omenanao am'ty volana iny ty izy ty volana me ity de samy miandry eto ndray tsika hoe inona nytindro zany ho resahana fa na tamin'ny sabata ihany zay ny fianaratsoa no mitoroteny ianareo ariva ny mihaino eto mijery vaovao ariva mihaino radio ty Antananarivo mijery vaovao am'izay de hoe ampitao am'izay lazainay eto am-piangonana am'izao oro zao satria ohatran'izao mitoroteny de aiza nahitanao zay any Analakely any aiza nahitanao zay any Antananarivo any ianao any fianaratsoa rehefa navoaka le Babilôna de hoe firenena maro avy any avaratra avy any avaratra no niditra tao Babilôna tao nilefa ny maramila rava ny manda rava ny batery nefa ianao any fianaratsoa no mitendry batery am'izany fa tsy hoe Antananarivo ay le mitendry batery ao nikarainy ao zay de ohatra zany ko tsika zao de efa asehony Jehova tsika daholo zay tranga rapitso sy raha afaka pitso inona nataony asa inona nataony asa nanao zay tsara sy mahitsy eo masony izy Jehova Andriamanitra io zay zany vo tonga le mpanjaka anao zay tsara sy mahitsy eo anatreny izy de inona moa zavatra nataony io nandrava ny altara ny firenena hafa sy ny fitoerana avo izy sady nanorotoro ny tsangam-bato sampy ary ny kapany Asera ary nandidiny jota hitady ny Jehova Andriamanitry ny raza izy ary akatony ny lalàna sy ny didy zany hoe natao ny asa zany de zao avela ho any rangahy zay mety Andriamanitra hafa rehetrarehetra am'izay fa matoa tafapetraka am'izao toerana zao za mpanjaka asa de nametrahany ahy eto de hanao ny tsara sy ny mahitsy ka de andao anompo any Jehova itsika ka asorotsy Andriamanitra sampy rehetrarehetra any andeha anompo an'Andriamanitra ary dia toizana izy tsy niteny izy esory fa de ary nandrava ny fitoerana avo sy ny tsangan-kazo ho an'ny masoandro teny amin'ny tanàna ny Joda rehetra izy dia nandry fahizay ny fanjakana teo anatrehany zany hoe kay ty reto tsangam-bato tsampy sy ny sisa reto no mahatonga ny korotana eo am'le firenena fanjakany Joda sy ny Israely de ny ravanina ireny tsangakazo tsangam-bato rehetrarehetra ireny de nandry fahizay ny fanjakana teo anatrehany nilamina am'izay ny tany sy ny fanjakana andiny ny fadimy ary nanao tanàna mimanda tany Joda izy ka dia nandry fahizay ny tany fa tsy nisy ady tam'izany andro zany fa Jehova nanome azy fiadanana de hoy izy tamin'ny Joda andeha amboaritsika ireo tanàna ireo ka asitsika manda manodidina sy tilikambo ary vavady midy raha mbola azotsika zakaina ny tany fa efa nitady an'i Jehova Andriamanitsika isika eny nitady azy isika ka nanome atsika fiadanana manodidina izy ary dia namboarina avokoa izany ka tonga tsara totosa tsara ka totosa tsara zany hoe programany asa zany projet de société zany dia nanao tanàna izy
nanao tanàna vaovao, nanao trano vaovao, construction na logement vaovao zany. Dia ireo tanàna reo nasiana fefy manda manodidina. Satria nanino izy izy? Jehovah nanome azy ny fiadanana. Dia tsisy amintsika reto zany mbola hitako hofatrano any amin'ny foibe any. Mba me hofatrano fa tena tsy voalohany hofatrano. Dia tsy mahavoalo hofatrano ihany zany io manao amen io fa nahavoalo tsisy manao amen daholo. Nareo mba tia tena nareo mahavoalo hofatrano io. Tsy mba manampy ny hafa mba manao amen mafy hoe tena amen. Mbola latsaka be nay zany. Ka tsisy anofatrano tsony ane amin'izany. Ho tanteraka eto amintsika zany. Eran'ny Madagasikara. Fa ny tompotrano amin'izany mety tsy hanao amen. Tsisy hofatrano hiditra tsony aminay zany raha izany. Fa azo trano daholo ny olona hipetrahana. Zany hoe cité daholo zany manerana ny Madagasikara eraka ny commune rehetrarehetra. Dia mipetraka amin'ny building daholo ny tsiraray avy. Tsy mandoa hofatrano. Jerevety ihany nefa dia izay ny voalaza aloha fa dia tsy hitako izay namba ilazana azy. Anao tanàna. Efa satria tsika izy efa nitady ny Jehovahandriamanitsika, nitady azy tsika. Azy isika ka dia nanome antsika fiadanana amin'ny manodidina izy. Anome fiadanana amin'ny manodidina. Andininy fafito sy ny manaraka. Ary asa nanana maramila dia telo hetsy. Mpitana pinga lehibe sy lefina avy tamin'ny Joda ary 8 alina amby 2 hetsy mpitana pinga sy tsipika avy tamin'ny Benjamina. Ireo rehetra ireo dia lehilahy mahery avokoa. Zany hoe rehefa tafatsangana zany ny fanjakan'ny asa nanao izay nahitsy sy marina teo amin'i Jehovah dia nisy lehilahy mahery maro tao amin'izany fanjakana zany. Mahery amin'ny fitoriana filazantsara, mahery amin'ny fandroahana devoly, mahery amin'ny fanasitranana, mahery amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra, mahery amin'ny asa fivelomana sy ny fitadiavana rehetra, mahery eo anatrehan'ny fahavalo. Satria nandeha mahitsy teo mason'i Jehovah tamin'ny asa tsara rehetra ity mpanjaka asa ity dia nanana lehilahy mahery izy. Mahery miazakazaka, mahery amin'ny fanatanjahantena. Andininy fahavalo. Ary zay Etopiana nivoaka hiady tamin'ireo ka nitondra miaramila ray tapitrisa. 1 million zany ny miaramila noentin'ity Etopiana ty. Sika lesy 300. Ka dia tonga tao Maresa. Ary asa nivoaka hiady taminy dia samy nilahatra hiady teo Ndosa, Zefata, akaiky ny Maresa izy. Jerevy tsara, ny miaramila ny asa raha ataony compteny 3 hetsy. Mpitana pinga lehibe sy lefina avy tamin'ny Joda, 3 hetsy zany 300 000. 8 alina amby 2 hetsy mpitana pinga avy tamin'ny Benjamina, 8 alina amby 2 hetsy 280 000. 580 000 zany nisan'ny miaramila ny asa. Ny faninana amin'ny onolony ao 1 million. Zany hoe ny miaramila ray zany mitana miaramila 2 amin'ny ady. Andininy 10. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovahandriamanitra ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy anao ihany no mavonjy ny tsy manan-kery raha iadiany maro izy ka vonjeo izahay. Jehovahandriamanitra eo fa ianao no iankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehovah ianao no Andriamanitray, aza vela hisy olona haharesy anao. Amen. Dia inona ny vokatra? 1:10. Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anoloan'ny asa sy Joda ka dia nandositra ireny. Nandresy zany ny ekipa. Nandresy ny ekipa. Halleluja. Amen. Matanjaka ny fahavalo
matanjaka ny mpanafika anao a, matanjaka ny adverseranao a, fa zao ozy iasa za hivavaka amin'ny Jehova. Ary asa nitaraina tamin'ny Jehova Andriamanitra anao, Jehova tsy misy afatsy anao ny mahavonjy, ny tsy manan-kery raha iadiany maro izy. Tsy misy afatsy anao ny mahavonjy, ny tsy manan-kery raha iadiany maro izy. Zany nataony vavaka, nataony asa. Fa tsy nitoko tamin'ny heriny izy hoe tsy lehilahy mahery nanga reto maramila antsika reto a. Ny ray amin'ireo maramila antsika lehilahy mahery reo malany 5 ary. Na 10 nolona ary mety ho matiny ze anankiroa ve inona koa ny dikan'io fa tonga dia ndeha tao hoany reto Etopianina reto. Ana dia nanana maramila mahery ary izy, dia mbola nilaza ihany izy hoe aloha mitoky amin'izy amin'ny Jehova. Aloha hivavaka fa aloha Jehova no tompon'ny fandresena. Tiako resana amin'izany dia izao. Na dia mahay takaninona ary ianao ampianarana, ianao ny premier, ianao ny mazoro, ianao ny lohany ao ampianarana, rehefa hiatrika examen, aza manao hoe tsy inona moa na tsy mivavaka fa zavatra zany ke fa mahay atoko inona ny problème. Tsy mila mivavaka zany io e, tsy mila mifadianina zany io, dia fa tsy zay tonga ao laniko daholo. Aza manao an'izany fa Jehova hoe ianao ny tompon'ny saina sy ny fahendrena. Eny atao hoe manana zay ampitsika sy ny sisa. Aza manao hoe za Andriamanitra fa manana zay ampiko, inona moa ny rarahiko dia hiavinaviny ianao, tsisy mirarahany zany fa zanga ngataka aminao sa za hitaraina aminao e. Inona ny tsy efa nanako? Nga io arena koa hiena tsony na hoe horitra itsony. Aza manao an'izany fa aleo mitodika amin'iza foana zany amin'ny Jehova. Eo natreny'ity problème ty, aza manao hoe tsy io problème io nge za manana ny tanjaka sy ny hery sy ny moyen rehetrarehetra voavako. Atao foana hoe ten'Andriamanitra ô. Tsisy mahavonjy ny kely sy ny madinika eo ny lohan'ny maro sy ny maventy, afa-tsy ianao rery ihany. Dia aloha hitoko aminao izay, dia apetraka aminy. Ka na isika ary, na dia nomenantsika ary ny teny faneva hoe fahazavana magaga nomeny tompo anao amin'ity volana me ity. Dia angatao foana ny tompo hoe aoka tsy ny sitraponay no atao Jehova fa ninona? Ny sitraponao. Aoka tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao. Dia na tonga ny fandreseny asa, io zavatra ny ainga tany amin'ny volana nasorony tao daholo zay tsangam-bato sy tsangakazo sy ny asera sy ny sampy rehetra zay tao amin'ny fireneny. Dia namaly Jehova rehefa niantso izy, dia nomeny fandresena rehefa nitaraina izy. Jehova namelony Etopianina teo ny lohany asa sy jotaka dia nandositra ireny. Zao ny sariny zany. Tsika rehetra koa mba samia mba mandinika any anatintsika any. Inona ny tsangam-bato tsampy zay mbola atao natiko ato, zay mbola tsy foiko tazoniko ato? Inona ny tsangakazo zay mbola sampy asera atao natiko ato, zay mbola tsy niravako? Fa ny asa dia ny fitainy teo amin'ny fireneniny azy. Fa ny anao, ny ny etsika, inona ny etsika? Dia samia mandinika, ny mbola misy tsangam-bato ato atao natiko ato, ary mbola tsy foiko ravany io. Mbola misy tsangakazo ato tsampy atao natiko ato, mbola misy asera ato zay tena tsy foiko. Mety zavatra madinidinika ngeka mety tsy takatry ny saitsika. Ataoko hoe faran'izay tsotsotra. Raha ataontsika hoe miresaka amin'ny lehilahy, mbola misy sigara kely mbola tsy afaka ao, mbola misy filokana, mbola miloka pema i ramose, mbola miloka manao loterie ramose, mbola variana makany amin'ny adalana rehetrarehetrany. Samy mandinidinika atao zavatra madinidinika zany. Ny antsika vehivavy mety hoe misy tsangakazo kely mbola rehefa ty am-piangonana ihany tsy mikavina. Indray azy ny zaza, le ray aman-dreny tsy mikavina fa ny zanany ampanaoviny kavina. Mety sampy kely koa ny le lokomena kely reny. Reny moa zany tsy mba tsangakazo fa tsy mba tsangam-bato fa tsangakazo re. Mety asera kely le mbola pataloha rehefa ririnina ny andro fa rehefa mafana vao manao mini-jupe.
metsangakazo kely daholo anie zany rehetrarehetra zany dia samy manala ny azy. Misy ny sasany ataoko hoe mety avinaviny, sasany dia mora tezitra, raha va tsy fanaraka amin'ny saina kely dia miritoritona dia efa milelalela, mety aseraha kely daholo zany ao amintsika eo. Dia samy mijery ny azy hoe ny aho asoroko, aza mijery ny hafa hoe ary ny andrita mbola tsy nasorona ny sombikazo amin'ny masondrisy amin'ny andrindry io e, ary ny lata mbola tsy nasorona ny sombikazo amin'ny andry lay fa dia mbola zany foana ve. Samy manala ny azy, samy mamonjy ny azy. Tsy anjarako intsony manao hoe asoro zany na zao zany, fa dia samy malala daholo tsika. Mety tsangam-bato tsampoko, ny vola aman-karena, ny voninahitra mampiavinavina, ny tsy fahatokiana ato am-piangonana, efa zava-magaga nomena antsika efa tonga ilay fahazavana, mbola misy olona tsy mazava ihany ao amin'ny fitantanana amin'ny fiangonana, fitantanana arabola, ny fahatokiana amin'ny fanatitra sy ny fahafolo-karena sy ny sisa, mbola misy tsy mazava ihany eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena. Mbola mety tsangakazo zany tsampy zany na tsangam-bato tsampy daholo zany rehetrarehetra zany, tsy maintsy fafana, tsy maintsy arodana, tsy maintsy esorona izany rehetrarehetra izany, satria efa nivoaka ny fanambarana mene tekela ho paresina, ataovy hoe afaky Babilôna, fa Jehova efa hanendry ny olona nofidiny hipetraka ao Babilôna, fa nitendreny io olona io anjaka ao. Dia hoy fanampin'izay tonga ny farany volana, nilaza amin'izay izy hoe nametraka ny asa izay nanao ny tsara sy mahitsy teo anatrehan'i Jehova, ary nanaovany didy sy lalàna koa ho an'ny vahoakany andeha amin'ny tsara sy mahitsy koa hanompo an'i Jehova, ka dia hanala ny tsangakazo sy ny tsangam-bato tsampy rehetrarehetra amin'ny fiainany eo amin'ny fireneny. Dia nandry fa izay ny tany, dia nilamina ny tany. Ary mba fantatra nareo moa hoe firy taona nanjakan'io asa io? Tantara faharoa toko faenina amby folo andininy roa amby folo. Tamin'ny taona fahasivy amby telopolo nanjakany asa dia narary tamin'ny tongony izy, ka niamafy indrindra ny aretiny, nefa na dia narary azy izy dia tsy nitady ny Jehova fa nimpanao fanafody ihany, ary asa lasa nodomandry any amin'ny razany. Maty izy tamin'ny taona faha-1 amby 70 nanjakany. Firy taona zany nanjakany? 1 amby 70. 1 amby 70 taona ny nanjakany. Rehefa niala tamin'i Jehova hiasa tsy nitoky an'i Jehova intsony, dia naninona ny fanjakany zany? Niala taminy an'izay. Narary izy dia lasa tsy nitoky amin'i Jehova mpanasitrana indray, fa ny mpanao fanafody indray no nalainy hanasitrana ny aretina.